mankany an-tsena ianao dia mahazo fahatezerana any fa miazona fitiavana. Mandray vaovao ratsy ianao fa tsy voaray amin'ny asa dia miazona finoana. Dia misy olona mandratra anao, aoka ianao amaly azy amin'ny famelan-keloka dia mivavaha ho azy ireo ary manantena fa mbola hanana tombontsoa ny fitahinao azy ireo. Marina izany e, fotoana fitombona ho antsika izao. Fankatoavana dia tena zava-dehibe tokoa amintsika. Fankatoavana tsy manova an'Andriamanitra, fa ny fankatoavantsika dia tena manan-danja amintsika satria mamela an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika izany. Dia ireo zavatra tena ilayntsika marina fa matetika nefa tsy azontsika izany satria isika tsy naneo fa efa tena maritra marina mba hitantana an'izany. Firy aminareo no malala fa raha tena tianao marina zanakao dia tsy hanome fiara zaza 10 taona ianao ka hamela azy hitondra izany. Ka imbetsaka mihitsy dia miandry fotoan'Andriamanitra izay tiany hanomezana zavatra antsika satria mbola mila mitombo famatorana kely ihany aloha isika. Fa teny aminareo fa ny fanameloana tsy valiny tsy fankatoavana akory. Za tsy mankatoa dia mahatsiaro diso sy meloka aho. 2 na 3 andro eo dia adiniko izany. Manao zavatra hafa indray mahatsiaro diso sy meloka. Misy olona tratran'izany fahazana izany ve? Ka ny fanameloana izany dia mahatsiaro ratsy ny amin'ny fahotanao, tsy izay ny vahaolana ho an'ny fahotana. Andriamanitra tsy nangataka anao izany. Ny any angatahany amintsika dia ny tombo sy ny matotra ary amela azy asa eo amin'ny fiainantsika ary amela azy hanova zavatra sy handresy lahatra antsika amin'ny an-dalana dia hanome antsika ny fahasoavana sy ny hery ny famondram-po mba handresy izany, mba hanao izay tiany ho ataontsika ary koa tsy hanao izay tsy tiany ataontsika. Ny vahaolana tokana ho an'ny tsy fankatoavana dia ny fankatoavana. Ny fanameloana tsy vahaolana ho an'ny tsy fankatoavana, ny fankatoavana ny vahaolana ho an'ny tsy fankatoavana. Amen. Zao pitoroteny 12:17. Tena hitako endry tsara nareo moty ohatrany hoe tianareo izany le izy. Saotra tompoko. Fantatro fa haiko izany, fantatro rehefa manomboka zavatra ohatr' izany ny olona rehetra tonga dia mihevitra avy hatrany zavatra manokana eo amin'ny fiainanao. Fa hoe Andriamanitra efa nametraka ny tanàny teo efa fotoana ela be. Dia mbola mody hodinao tsy eny ihany izany. Ka izao izy maniraka eto mba nomenao andro hafa indray. Ary tena afaka mandroso mihitsy ianao dia manakatra izany satria Andriamanitra tsy hamelanao rehetra izany. Fahasoavan'Andriamanitra hitanao foana any amin'izay misy ianao rehetra any fa tsy hamelanao tany amin'izay nahitany anao izany. Azonareo ave? Naiza misy ianao tsy misy lavaka lalina loatra izany izay tsy ahitany fahasoavan'Andriamanitra anao izany. Ka tsy hitiavany ianao feno, tanteraka sy tsy misy fepetra fa tena tia loatra izy ka tsy mba hamelanao rery izany. Fa raha mihevitra ianao fa mamelanao rery izy dia diso hevitra ianao. Ka isaky ny maniraka izy na izao hafa na izao hafa na izao hafa irahany eo dia efa ao ampony ny ara-iasa aminao mba hiasany amin'ny alalanao. Pitoroteny 12:17. Rehefa reza ny rehetra izany dia izao hitanareo tia ny farany boky nosoratan'i Salomona. Dia hitanareo Salomona ilay olona izay tena endrindrindra teto ambonin'ny tany. Fa izy koa dia nefara tamin'ny zavatra dalidala izany. Ka tsy haiko aloha hoe angamba be loko izy fa manana fanamahi-kozatra. Ataony ohatr'ireny hoe tiany izany matetika. Ka nitady ny fomba rehetra teto tany izy mba hifaliana ny zavatra rehetra, ny vola, ny trano, ny ondry, osy dia izay rehetra nahafaly azy mihitsy. Vaditsin-drano, vady, azonareo dia izany dia izany dia izany. Fidianana ny zavatra rehetra ny tenany dia nanangana dobo filomanosana izy izany hoe nananany daholo. Fa mbola tsy faly ihany izy. Ka jereo amin'izay ary tia izao no tena faran'ilay boky rehefa reza ny rehetra izany dia izao ny farany teny. Andriamanitra anao tahory, ivavao sy derao izy, fantaro hoe izy voalohany Andriamanitra izy. Eny amin'izay misy antsika dia Andriamanitra izy. Mahita ny zavatra rehetra izy.
ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ho ataon'ny olona rehetra ny rehetra tanjona manoka ny famoronany tanjon'ny fahendren'andriamanitra tena tiako izany le fototry ny toetra rehetra loha ranony afaliana rehetra ary lay fandrindrana ny olona ny tsy filaminana rehetra sady mifeny ambany masoandro rehetra sy ny asan'ny olona rehetra afaka mitsinjary izany efatra avy amin'izany teny ray izany ihany hoy izy hoe ny fankatoavana ny fototry ny toetra rehetra inona moa zany no mahainao anao fomba famalianao matetika foana Andriamanitra dia manana toetra magaga ary tiany ahorona ao anatintsika izany toetra izany ary ny fomba tokana ahafahana mampivelatra izany toetra izany ao anatintsika dia amin'ny alalan'ny fankatoavana mahitsy izay tian'Andriamanitra ataontsika isika dia ataontsika izany fa manova ny toetrantsika voalazany fa izany ny fototra lay loharano ho amin'ny tsara rehetra toetra araka an'Andriamanitra fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra fa mba hizonana izany ho amin'ny sehatra azo ampiarina izay fantatra fa ho tianareo dia lazaina fa ireo zavatra eo amin'ny fiainanareo izay tsy milamina izany midika hoe ireo zavatra rehetra amin'ny fiainanao izay tsy nety dia vahaolan'izany ny fankatoavana tena tsotra mihitsy izany tsy ilainareo kory izany mandeha mivoaka mianatra 5 taona ho an'ny fitsabony izany afaka makany ihany ianao raha teo any fa afaka manampy anao tahiry vola amin'ny filazana tsotra ny hoe izao hitanareo azavadika mihitsy izay zavatra lazaiko izao misy olona izay tena mila toro-hevitra tsara mihitsy mila mizarany zava-mitranga amin'ny fiainany min'olona izy ary za kory tsy manao izay ratsy fa milaza fotsiny hoe matetika isika mandeha mitady toro-hevitra ho an'ny 20 taona ho avy mihoatra ny manantanteraka fotsiny izay voalazan'ny boky marina mitory zavatra izay tsy mbola nataonareo aza mba isan'ny olona izay voaratra efa 10 taona lasa dia mbola mitady olona foana ianao mba hiaraka ory aminao matetika mba tsy hahatonga anao hiditra fotsiny amin'ny raha ran'Andriamanitra ka mba ho lasa arak'izay itiavany ianao tiako ianao Fisianina 2:10 soratra masina mahafinaritra fa asany isika asa nataon'ny tanany voafory natao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara nateraka indray izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy izay voahomany meloa lalana efa voavoatra sy voahomana melohan'ny fotoana izy zany manao ilay fandehanana isika Andriamanitra dia efa nandamina meloa fiainana tsara ho antsika efa nivonon'ny daholo ny zavatra rehetra nateraka ho an'izany fiainana tsara izany isika zao mandeha amin'izany isika miaina amin'ny fiainana tsara izay efa nomanome loha sy ny vononony mba hivelomantsika ka Andriamanitra izany efa manana fiainana tsara ho antsika rehetra fa Andriamanitra tsara izy Jesosy tonga mba hahafahantsika manana fiainana sy mankafy izany ary anana zany amin'ny fahafenonana dia feno mandra-pitobany ka mba jereo amin'ny fomba hafa ny fankatoavany fa izany ny lalana ho amin'ny fiainana tsara izay ilaiko fa tsy Andriamanitra manao izay hanesorana ny zavatra amintsika tsy hoe Andriamanitra manao izay hanomezana zavatra sarotra ho ataontsika fa izy mampianatra antsika fotsiny izay mety atao sy izay tsy mety atao inona moa no ataonao rehefa mananjanaka ianao mandany ny androm-piainanao ianao ampianarana azy tsy ho voaratra mampiseho ireo zavatra izay mety ampididoza azy ireo mampiseho ny fomba ahafahana manana fiainana tsara indrindra izay afaka azony dia tena tahaka izany mihitsy no fomba ataon'ny tompo antsika manao izay ampianarana antsika izy azona ny fiainana tsara indrindra izay afaka ananantsika Andriamanitra tsy mitady ianao hikorotana sy ho tezitra ary feno fanahiana sy fahakizitina sy fahantrana tsy tiany izany ianao ho tezitra sy mangidy ary be lolo-po fa tiany ianao hanana fiadanana sy fifaliana ary fahamarinana dia fiainana ara-tsosialy mahomby feno izay zavatra ilainao mba hifehezana ny zavatra ilainao tiany akory azy ianao mba hizara ho an'ny olo-kafe ihany koa fa tiany hanana zavatra tsara ianao fa izany tsy hitranga fotsiny amintsika satria isika mankany am-piangonana dia manana marika famantarana kristianina dia manana firavaka kristianina dia manana t-shirt sy ny hafa ihany koa azy nareo raha vavitsosa za manana ny bokinao rehetra ary matetika rehefa tena miaraka amin'izy ireny dia tsy mivakiana akory ka ilay boky izany no olatsika amin'izao isika tena mirehare amin'ny tranombokintsika kristianina ngeza be ore olona dia ataontsika ao amin'ny Facebook izany dia ao amin'ny Twitter dia ataontsika anaty
telefôna ihany koa dia telefôniko taloha dia mamaky soratra masinamiko izany hoe mananjavatra kely zay dia misafidy soratra masina ianao dia manindry bokotra dia mitenonao le izy re olona tsy tokony hiala-tsintsony olona kehitrina tsy mahay baiboly ny telefôniko mitory-teny amiko mahagaga fa mila mitandrina tsara sika mba tsy everantsika hoe enokely ange enokely azafady mila mitandrina tsara sika fa zany rehetra zany tokony hotakantsika fa zany rehetra zany dia tsy mifampiankina amin'ny tena ara-panahintsika tena tsy mifampiankina zany afaka manao Twitter ianao dia Facebook dia miantso dia mihevitra fa manana ny telefôna miresaka aminao dia manana boky rehetra dia CD rehetra fa tena mila mitandrina sika mba tsy anangona zany zava-pivavahana maro zany fotsiny manodidina atsika dia avy eo diso fanantenana amin'ny fiheverana fa zany dia ny fomba tokana zay ahalalantsika fa tsy manana nininy sika dia mijery zay zavatra ataotsika amen za tsy tia andany telopolo taona ho avy amin'ny fanontaniana olona isaky ny tanàna hoe firy no nalala tsy fankatoavana tamin'ny fiainany ary mbola manarina izany foana dia ahitany tanàna rehetra hitsangana foana dia hitanareo fantatrareo fa tiako daholo nareo manao zao satria tiako nareo ary manany aminareo zany tsy hoe manao zay ahatsiarovanareo tena ho ratsy ny manameloka anareo fa resaka fidirana amin'ny asan'Andriamanitra zany Amen. za tsy mbola nitory famelan-keloka na fiadiana sy fangidiana tamin'ny toerakafo zany mihitsy tsy mbola na tamin'ny toerana ray azy na nangataka olona hitsangana amin'ny farany izay mila mamela heloka olona tsy mbola nahazo hatramin'ny 520 hatramin'ny 20 isan-jato ny fiangonana manontolo mitsangana zany tsy nisy zany tsy hitako hoe inona no lazaina fa tsy ny hoe mila mitombo sika ny tsirairay avy amintsika mihitsy ny mila manao fanambarana zao manatona ny alitara dia milaza hoe Andriamanitra za tsy eto mba hampifaly ahy sy hiana mifanaraka amin'ny fihetsem-poko dia izay tiako sy izay heveriko fa anontany-kely anareo nareo ve miaraka amin'i Jesosy sa vonona ny anambady azy nareo zany le manao fotoana isaky ny alady maraina fotsiny le fotoana adiny ray kely monjy hitanareo sika tsy te hifandamina amin'izany resaka fomba mpivavahana zany ntsony mihitsy fa hatraizany fetran'izany ahoanao inony zany rehefa hovain'izany fotsiny fiainanao dia ahoana raha tsy vitako hatramin'ny 7 na koa amin'ny 7 sasany androany alina ahoanao inony zany fa mbola aloha lavitra noho ny fotoana izay nandehanao ny voakalina zany fa mila mifaly sika na dia ny fahafana miaraka amin'olo-kafa azy zay tian'Andriamanitra dia ilay eo amin'izao tontolo izao misy atsika izao tena mahafinaritra loatra mihitsy zany Andriamanitra miantso antsika anao zavatra kely tahaka ny fanovana toetra hoy ny baiboly hoe avozy isan'andro ny toetranareo andeha maka tantara vitsy mikasika ny toetra aminareo mba hanazavako tsara ny hevitro amin'ny fanamariana ny traikefa ny Sydney Jerry izy ao amin'ny Chicago Daily News teo am-pandehana tongotra niaraka tamin'ny namany tamin'ny alina izay mpitady loharano-baovao reny ilay mpanome vaovao dia sarotra resahana tena kizitina be fa le namany arisy mbola nalala fomba foana ny arabasy tsara sy nanao veloma tamin'ny fandehana ny firy aminareo malala fa zany mihitsy ny tadavin'Andriamanitra amintsika olona telo tena mampahira zany firy aminareo ny malala
fa ny baiboly tsy miteny antsika mba hitondrantsika olona arak'izay hitondrany antsika ihany fa ny anajantsika azy araka ny fomba tiatsika anajanantsika. eny ary ambony eto zao fa zany ve zao dia manao ny fomba nombany koa amin'ilay hoe ataovy amin'ny hafa zay mba tianao atao amin'ny tenanao. Zany ve zao miasa ho an'ny toetranao sa mbola tariny fihetsepo ihany sika ka rehefa misy olona manao toetra ratsy amintsika dia lasa ratsy toetra amikoa sika. dia ray n'Andriamanitra fa tsy manolo amin'izany ntsony aho. Raha fantatrao ina anao valoka zany dia tsy tena toy izany ntsony ianao, tsy haneratsera tahaka izany mihitsy ianao. dia miverena indray manao fotoana amin'i Jesosy amin'ny lahady manaraka izao. ndao efa miana kely sika tena tiako amin'ny fitiavan'ny tomponareo. ka nitodika tamin'le namany dia lasa hoe orsea tena namana ratsy mihitsy izy asa hoana dia hoy izy hoe zany foana izy isaky ny alina ka manino ianao no mbola mitohy manao toetra tsara amin'ny foana hoy arisina ny tany. Nahoana moa tsy izany hoy navalonay namany, ahoana moa no amelako azy napakevitra izay amin'ny fitondrantenako. raha ilaza aminareo zao androany firy aminareo no mitady ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. iny zao no heverinareo fa zany hery zany hery ny fahatsara toetra amin'ny olona zany zay tsy tsara toetra aminareo. Zany no hery zay azonanao ny fihetseponao anaty ady. hery ifehezanao ny tenanao zany. malala tsy haiko na mbola tokony tonga aty sika raha-pitsy na tsy fa mahery fo be izy. tia koa misy ray hafa ny toetra dia safidy. miaina amin'ny safidy ve ianao sa fihetsepo? ok'izay mangina dia sainy kely zany zao iverikely ankeza zany ianao ve miaina amin'ny safidy sa amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanodinana ny fanindrinao amin'Andriamanitra? raha eo ataony ny sitraponao fa tsy ny ahy meko anao ny safidiko tsy hanao zao fa tianao zany raha toka tsy izay ny sitraponao. Andriamanitra manome antsika safidy malalaka satria raha tianao zavatra mety tsika dia mila manam-panindrinana anao zany. dia tsy hanao zany amin'ny alalan'ny tenantsika sika amin'ny herin'ny tena rery ankoatra ny avy any aminy tsy mahavita ninino sika. takaro zany aza mba mivoaketo zany dia milaza hoe saoran'Andriamanitra fa tena niova zany tsy adiso zany tsy ovenao fa ny afaka lazainao dia Andriamanitra mifoky rehetra mihitsy te mba hanomboka anao zay asianao ataoko Andriamanitra apio Andriamanitra afatory amin'ny alitara ary aza velandeha eto raha tsy afalasam-pakatoa. tsy mampaninina azy tsy maintsy ataonao amin'ny fiainako fa aza vela amin'izao fotsiny atompo. lazao an'Andriamanitra indimy amin'ny roapolo isan'andro zany tsy mahavita zavatra raha tsy avy aminao. Andriamanitra apio zany hoe ny hevitra tamin'ny teboka iray tamin'ny fiainako fa hoe efa tena narary saina na tsy ary toy ny hodikodina fotsiny roa taona. Ampio Andriamanitra apio Andriamanitra apio ndray andro any saina hoe ina moa zany tokony laiko fanampiana dia hoe apio Andriamanitra apio. zany hoe rehefa mamaky foana ianao dia tahaka ny fitaratra zany arakaraka ny jerevanao eo no ahitanao ny loto amin'ny endrikao. mety ho tena feno loto be ny endrikao fa raha tsy mijery fitaratra mihitsy ianao dia afaka mandehadena ianao ary tsy halala zany akory fa manana fitaratra jereny sika. mety ary ve zao zany tia ilay fitaratra tia ny maneho hoe tahaka ny ahoana ny fanahintsika hoe tahaka ny ahoana ny fiainantsika ary tsisy olona voeloko zany raha manatony zany ianao zao fa mila mandeha amin'ny taridalana marina aloha sika fa miandry antsika Andriamanitra. tena miandry antsika izy. Robert Louis Stevenson dia landamana kapadrina tamin'ny fiainany noho ny raboka. za tsy nalala zany
dray andro ny vadiny nandriaziny koaka mafy be dia laza hoe manantena fa mbola ino ianao fa andro mahafinaritra androany dia namovaravarankely misy ny taramasoandro mamiratra dia hoy izy ty vasanao hoe ezany mihitsy tsy misy avelako na dia boatim-panafody ray aza anakona ny taramasoandroko trangam-piainana tsy voafehy izany misy zava-mitranga ny fiainana ny andraikintsika dia ny misafidy izay avalintsika izany dia nitoetrantsika izany ny olana mety manova ny fijerinao ny fiainana fa efa nomena hery ianao isafidy izay olokon'ny taramasoandronao amin'ny ho avy. Amen. Tsisy eto ninonina nitranga tamin'ny fiainanao taloha tany. Tsisy olona tsy maintsy hanana toetra ratsy izany rehefa tsy maniry izany. Tsy misy tsy maintsy manana toetra ratsy izany ny olona. Tsy misy olona tsy maintsy mitsetra anao izany raha tsy ianao no mitady izany. Tena mora aminao miteny izany fa tsy hainao mihitsy izay zavatra nandalovako. Tsara aminao angamba mitady ilay fijoroako vavolombelona iray hoe one life. Mialoha ny ilazanao amiko hoe tsy fantatrao izay lalovanao dia tsara aminao angamba ny mihaino izany aloha. Amen. Ary dia ilaza aminareo ihany a zavatra izay nilazain'Andriamanitra izay nanjo ahy avy any amin'ny aretina ka hatramin'ny fanasitranana. Dia mbola ilaza aminareo foana raha mbola misy fofinaina ihany koa. Fa manana plana mahagaga ho an'ny fiainanareo Andriamanitra. Oh, re olona fiadanana, fifaliana, famarinana sy hery ary ositra sy fandresena. Ny ampiasain'Andriamanitra nampy manova fiainan'olona ary zava-dehibe indrindra eto an-tany izany ary nataon'Andriamanitra ho anao daholo izany. Deutéronomie 4:17-20. Ary nitondra antsika nivoaka avy tany izy ampidirany antsika. Tena tiako izany. Nety nivoaka isika mba ampidirany antsika indray. Navoaka ny avy any amin'izay nisy ianao mba ampidirany anao any amin'ny zavatra tsaratsara kokoa. Ary nitondra antsika nivoaka avy tany izy mba omeny antsika ny tany izay nianianany tamin-drazantsika omena azy 4:20. Ary Jehovah nandidy antsika anaraka ireo didy rehetra ireo sy atahotra an'i Jehovah Andriamanitsika. Nahoana nomeny antsika izany didiny izany mba ahitany soa. Sika rehetra laza hoe asoa azy zany. Deutéronomie 10:12-13. Milaza amin'ny zanantsika sika hoe ny asoanareo ihany ny ilazako izany fa maninona raha enonareo izany. Milaza aminareo izany fotsiny mba asoanareo. Misy ray aman-dreny izay tsy mba milaza izany amin'ny zanany mihitsy ve eto? Tsy misy na dia ray azy eto ka tsy mba nilaza izany tamin'ny zanany. Nahoana moa ny zanantsika no hiaino antsika raha sika aza tsy mihaino an'Andriamanitra? Ary ankehitriny ry Israely ina moa ny lany Jehovah Andriamanitra aminao fa tsy ny atahotra any Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ti azy sy hanompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andiny anao anio fa ahasoa an'izy ny ahasoa anao averintsika rehetra fa ahasoa azy zany. Eny ary jereo izao mba nanantoka tsara fa azony olona tsara izany izao. Satria tsy tiako hivoakanareo dia ahatsiaro fanameloana tahaka izao hoe o Tompo Jesosy o tsy hahavita izany mihitsy aza efa navita tsy mety efa 500 isa tamin'ny fiainako. Mety eo am-piverenan-dalana mihitsy aza izao tsisy fanatenana antsony amiko. Eny ary ndao jerena ny Jaona 1:2-2. Dia jerentsika ny 1:1 aloha jereko ilay 1:1. Anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo amin'Andriamanitra dia jereo kely vetivety ary izao. Laza aminareo izany rehetra izany eo androany mba tsy hanontanareo. Ary raha misy manota raha ohatra ka mbola tsy azonareo ilay izy raha tsy rapitso. Manana mpisolo vavy sika.